Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Raha tojo-olana ity lehilahy anankiray ka nahatsapa fa toy ny tsy misy intsony ny vahaolana teo amin'ny fiainany. Tamin'izay voatsaroany indray ny tenindreny beny taminy hoe anaka aza adino Jesosy fa izy anie miaino anao mandrakariva e. Eny tokoa toy ity lehilahy ity tokoa isika zasy anao zany. Rehefa tojo-olana manahoana re sika izay vao ahatsiaro an'Andriamanitra any an-danitra. Arak'izay voalaza ny Isaia 40:9-10 manao hoe Jehovah noho ny azo pahoriana izy dia nitady anao, noho ny ara-ny famaizana izy dia nanao vavaka am-po. Iandry toy izany ve isika izay vao ahatsiaro an'Andriamanitra? Eny, aza miandry anao ho latsaka ny an-davaka vao hijery lalana tsara. Aza miandry ho voasazy vao hianatra hanaja fitsipika. Aza miandry nenina izay vao hanao hoe tahak'izay. Tadidio fa tsy misy mahery toy ny mivavaka izay atao amin'ny fo, ary azonao atao amin'ny fotoana rehetra izany, fotoana izay hitadiavanao an'Andriamanitra, ary naiza na roviana na roviana dia azonao atao izany, na amin'ny fotoana manjombona na amin'ny fotoana mampifaly, na amin'ny fotoana mahatery anao indrindra, na amin'ny fotoana hatsiarovanao fahafahana, dia azonao atao ny mivavaka amin'ny fo amin'ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy nizaniza afaka hanakana antsika tsy hiantso izany fanampiana avy amin'ilay raintsika any an-danitra izany. Ny voalaza ny Filipiana 4:9-10. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Dalilio amiko gety Baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpanjaka voalohany 9. Ny nitokanana ny tempoly. Ary tamin'izany Solomona mpanjaka dia namoro ny loholon'ny Israely sy ny lohan'ny firenena rehetra, dia ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely ho ao aminy tany Jerosalema mba hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehova avy ao Ziona tanànan'i Davida. Dia nivory ho any Solomona mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravona tamin'ny volana Etanima, volana 7 izany. Ary tonga ny olon'ny Israely rehetra, ary ny mpisorona no nitondra ny fiara, ary dia nampakariny ny fiaran'i Jehova sy ny tranolay fionana mba amin'ny fanaka masina rehetra izay tao amin'ny lay. Nampakariny ny mpisorona sy ny levita ireo zavatra ireo, ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra izay nivory teo aminy teo anolohan'ny fiara dia samy namono zavatra atao fanatitra, dia ondry amanosy sy omby izay tsy tambo isaina sady tsy hita isa no ny amaroany. Ary ny fiara ny fanekeny Jehova dia nampidiry ny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny, dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa ny velatra teo ambonin'ny fitoeran'ny fiara ny elatry ny kerobima ka nanaloka ny fiara
sy ny baony. Ary lava ny bao ka hita ny lohany raha amin'ny fitoerana masina eo anoloan'ny efitra anatiny, nefa tsy hita raha eny ivelany, ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona tao anatin'ny fiara afa-tsy ny vato fisaka roa izay nataony Mosesy tao anatiny tany Oreba. Fony Jehova nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny voany avy tany amin'ny tany Egipta. Ary noho ny nivoaka avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, dia nameno ny tranon'i Jehova ny rahona, ka te tsy nahajanona hanao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, satria ny voninahitry Jehova nameno ny tranon'i Jehova. Dia hoy Solomona, Jehova efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny Espito izy, efa nanao trano hitoeranao tokoa aho, dia fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodrano ny fiangonana, dia ny Israely rehetra nitsangana avokoa ny fiangonana, dia ny Israely rehetra ka nanao hoe, isaorana ny Jehova Andriamanitry ny Israely, fa ny vavany efa niteny tamin'i Davida raiko, ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe, hatramin'ny andro nitondrako ny Israely oloko nivoaka avy tany Egipta, dia tsy mbola nisy tanàna nofidiko tamin'ny fireneny Israely rehetra hanaovana trano hitoeran'ny anarako. Fa nifidy any Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mbita ao am-pony Davida raiko ny hanao trano ho an'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Nefa hoy Jehova tamin'i Davida raiko, satria tao am-poninao ny fikasana hanao trano ho an'ny anarako, dia tsara izany fikasanao izany. Kanefa kosa tsy ianao no hanao ny trano, fa ny zanakao izay aterakao, izy no hanao ny trano ho an'ny anarako. Ary Jehova efa nahatanteraka ny teniny izay nolazainy, koa nitsangana handimby an'i Davida raiko aho, ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely, tahaka ny efa nolazain'i Jehova, sady efa nanao ny trano ho an'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely aho. Ary nasiako fitoerana teo ho an'ny fiara izay hitoerany faneken'i Jehova, ilay nataony tamin'ny razantsika fony izy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny altaran'i Jehova, teo anatrehany fiangonana, dia ny Israely rehetra ka namelatra ny tanany na nandrify ny lanitra, ary nanao hoe, ry Jehova, Andriamanitry ny Israely io, tsy misy Andriamanitra tahaka anao, na amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindraponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha ho anatrehanao amin'ny fony rehetra. Sady efa nahatanteraka tamin'i Davida raiko mpanomponao, ilay nolazainao taminy. Fa nolazainy vavanao zany, dia nitanterahan'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'i Davida raiko mpanomponao, Jehova Andriamanitry ny Israely io, ilay nolazainao taminy hoe, tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Raha ny zanakao mitandrina ny alehany, handehanany eo anatrehako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny, ry Andriamanitry ny Israely io, mifona aminao aho, aoka ho toany eny teninao, izay nolazainao tamin'i Davida raiko mpanomponao. Andriamanitra va dia onony ety an-tany tokoa? Eny lanitra, ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao. Koa maika fa ity trano nataoko ity, koa atreo ny fivavaka sy ny fifona ny mpanomponao, Jehova Andriamanitra, mba honenanao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataony mpanomponao eto anatrehanao anio, mba hirata ny masonao andromanalina amin'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe, ho ao ny anarako, hiainonao ny vavaka izay ataony ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity, ary eno ny fifona ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy, dia mienoa ny an-danitra fonenanao ianao
eny mienoa ka mamela eloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga ianiana eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy, dia mianoa ny an-danitra ianao ka manaova ary mitsara ny mpanomponao, hanameloka ny ratsy fanahy ka hampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany, ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalony Israely olonao noho ny nanontany taminao ary miverina aminao sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona aminao eto amin'ity trano ity izy, dia mienoa ny an-danitra ianao ka mamela ny fahotany Israely olonao ary ampodio amin'ny tany nomenao ny razana izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana noho ny nanontany olona taminao ka mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao, dia mienoa ny an-danitra ianao ka mamela ny fahotany mpanomponao, dia ny Israely olonao satria atoronao azy ny lalana tsara izay tokony alehany, ary mandatsara ranonorana amin'ny taninao izay nomenao lova ny olonao. Raha misy mosary amin'ny tany na reto mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo manao fahirano azy ao amin'ny taniny dia ao amin'ny tanànany, na inona fahoriana na inona retina, izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahorian'ny fony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy, dia mienoa ny an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka ary manaova ka omeo ny olonao araka ny aleny rehetra, fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona rehetra. Mba hatahorany ianao amin'izay andro rehetra iainany ety amin'ny tany nomenao ny razanay. Ary eno koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao izy, fa horeny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahintsitra. Koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity, dia mienoa any an-danitra fonenanao ianao ka manaova araka izay rehetra iantsony ny vahiny ianao, mba ho fantatry ny firenena rehetra amboniny tany ny anaranao. Hatahorany ianao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalo ny olonao, na hoaiza na hoaiza no hanirahanao azy, ka mivavaka amin'i Jehova manandrify ny tanàna izay nofidinao sy ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao izy, dia henoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota, ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony, ka dia hoentiny ny mpamabo babo any amin'ny tanin'ny fahavalo izy, na ho lavitra na ho akaiky, ary matsiaro any amin'ny tanin'ireo mamabo azy ireo izy, ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrany azy ho babo, ary manao hoe: efa nanota izahay, sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy. Ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahany rehetra ao amin'ny tanin'ny fahavalony izay namabo azy izy, ary mivavaka aminao manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nofidinao ary ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao, dia henoy any an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Eny, mamela ny eloko ny olonao izay nanota taminao sy ny fahatsoany rehetra izay nataony taminao, ary ataovy mahazo famindrapo amin'izay mamabo azy izy, dia ny amindrany izy ireo fo aminy.
fa olinao sy lovanao izy izay nentinao nivoaka avy tany Egipta dia avy tao amin'ny memy fandrendrem-by mba hiratany ny masonao amin'ny fifona ny mpanomponao sy ny fifona ny Israely olonao hiaino azy amin'izay rehetra hiantsony ianao. Fa ianao Jehova Tompo no nanavaka azy tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany olovanao araka izay nampilazainao an'i Mosesy mpanomponao tamin'ny nitondranao ny razanay nivoaka avy tany Egipta. Ary rehefa vita izany vavaka sy fifonana rehetra nataony Solomona tamin'i Jehova izany dia nitsangana ny ala teo amin'ny altaran'i Jehova izay efa nandolian'ny lohaliny sy efa namelarany tanany ho amin'ny lanitra izy. Ary nitsangana izy ka nitsodrano ny fiangonana dia ny Israely rehetra tamin'ny feo mahery hoe: isaorana ny Jehova izay nanome fitsaharana ho an'ny Israely olony araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia teny iray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Jehova Andriamanitsikany ho amintsika tahaka ny tamin'ny razantsika, aoka tsy andao na hafoy antsika izy mba ampanatony azy ny fontsika handehanantsika amin'ny lalany rehetra sy hitandremantsika ny lalany sy ny didiny ary ny fitsipiny izay nandidiany ny razantsika. Ary aoka izany teny ny fonako teo anatrehany Jehova izany ho ao amin'i Jehova Andriamanitsika andro manalina, mba hanomezany rariny ho ampanompony sy ny Israely olony araka izay tandrifiny ho azy isan'andro, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa Jehova no Andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy izy. Ary aoka ho marina amin'i Jehova Andriamanitsika ny eny fonareo, handehananareo amin'ny didiny sy hitandremanareo ny lalany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ny mpanjaka sy ny Israely rehetra teo aminy dia namono zavatra atao fanatitra eo anatrehany Jehova. Ary Solomona namono zavatra atao fanatim-pihavanana izay nateriny ho an'i Jehova dia omby 2,000 amby 2 alina sy ondry amanosy 2 alina amby 1 hetsy. Toy izany no nitokana ny mpanjaka sy ny zanak'Israely rehetra ny tranon'i Jehova. Ary andro trio ihany no nanamasinany mpanjaka ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehova, fa teo no nanaterany fanatitra dorana sy fanatitra hoanina ary ny sabora ny fanatim-pihavanana. Fa kely loatra ny altara varahina izay teo anatrehany Jehova ka tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny sabora ny fanatim-pihavanana. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra teo aminy dia fiangonana lehibe hatrany akaiky ny Hamata ka hatramin'ny lohasahandrikan'ny Egipta dia nitandrina ny andro firavoravona teo anatrehany Jehova Andriamanitsika hafotoana indroa dia 410 andro. Ary nohony tamin'ny andro fahavalo dia nampidiny ny olona, ary nisaotra andriana izy dia lasa nandeha ho any andainy avy, sady faly ny ravoravo ny fony noho ny soa rehetra nataon'i Jehova tamin'i Davida mpanompony sy ny Israely olony. Ranyoloko izay natsona minanarako no avy anetsitena, no avy anetsitena. Hitady ay ka iala miny raha tsy fanaony, dia hiaino azy any andanitra, dia hiaino azy any andanitra. Ny vavany Jehova mitsino ny teny, fa hiaino azy any andanitra, hamelako reo elony. Tsy misy
manavako ireny satria nositraninyanyko ny taniny raha ny oloko izay natsona miny anarako no hoavy anetry tena no hoavy anetry tena hitady ay ka iala miny raha tsy fanaony de hiaino azy any andanitra de hiaino azy any andanitra Mr Vonjy sy Jacqueline. raha ny olona izay natsona miny anarany no hitandrina ny didiny no hitandrina ny didiny de nolazany volohany fa tsy horambony satria lehibe Jehova mitazona ny teniny ny vavany Jehova mitsino ny teny fa iaino azy any andanitra hamelako reo elony tsy misy hotsarovana-vako ireny satria nositraninyanyko ny taniny raha ny olona izay natsona miny anarany no hitandrina ny didiny no hitandrina ny didiny de nolazany volohany fa tsy horambony satria lehibe Jehova mitazona ny teniny satria lehibe Jehova mitazona ny teniny zay lay onja ny fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana milohany anokafantsika ny ten'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha ny an-danitro ny voninahitra, ny haja, ny saotra, ny dera dia atolotra anao manontolo tsy misy anombenana satria mendrika anao zany fa tsy mendrika anay. Ny fahasoavanao no angatanay Tompo mba ho tohizanao mandrakariva ny fanomezanao an'izany anay ary mba hisy asany eo aminay zany hanovanay ary mba ho voninahitry ny naranao zany fanovana taonao aminay zany. Mangataka anao zay amin'ity anio ity raha hianatra ny teninao mba hanokatra ny sainay mba hazava aminay tsara zay tianao ambara ao amin'ny teninao mba tsy ho afa ny fomba fandraisanay an'izany ary mba sokafika eo ny fonay ho afaka mandray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Mitoy ny fandiniantsika ny tantara ao amin'ny Baiboly izay ahafahanao mahita mazava tsara ny toe-javatra izay tsy maintsy iseho tsy ho ela ary manapirofo aminao ihany koa fa tsy mandainga Andriamanitra fa izay nolazainy tamin'ny alalan'ny mpaminany eo amin'ny ten'Andriamanitra dia tanteraka avokoa. Tsy mbola nisy faminaniana nolazaina tao amin'ny Baiboly ka tsy tanteraka. Nisy mpaminany samihafa teto amin'ity tany ity olombelona samihafa izay nanao faminaniana mifanohitra amin'izay lazain'ny Baiboly. Tsy tanteraka avokoa ireny. Misy ihany ireo izay nietrehitra fa afaka mandinika ny toe-javatra sasantsasany dia afaka niseho tokoa izany toe-javatra izany noho ny fahaiza mandinika fotsiny. Fa ny faminaniana avy amin'Andriamanitra dia tsy misy mipikana iray aza. Anankiray amin'izany izay voalaza ao amin'ny Daniela 2 ary mbola manamafy an'izany ny fahitana ny menan'ny Daniela amin'ny Daniela 7. Ao amin'ny Daniela 7 dia ahitantsika fa nanofo Daniela mpaminany
Andriamanitra nampahita any Daniela tamin'ny alalan'ny nofy ny fahamarinana tia nampitaina amin'ny olombelona rehetra mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Rehefa natorizindray alina dia nomen'Andriamanitra n'izany nofy izany. Mitantara n'izany nofin'izany ny Baiboly eo amin'ny Daniela 7:2 andiny 4 Daniela 7:2. Dia niteny Daniela ka nanao hoe, nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra 4 ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby 4 lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Miakatra avy ao anaty ranomasina ny biby 4. Samihafa avokoa izy rehetra ireo. Dia inona moa no ambaran'ny biby ao amin'ny faminanian'ny Baiboly? Zao mivolaza amin'ny Daniela 7:17. Aleo amin'ny Baiboly ihany ny mamaly. Daniela 7:17. Ireo biby lehibe 4 ireo, ny vaky teny eto, dia mpanjaka 4 izay hitsangana avy amin'ny tany. Dia zao nivolaza eo amin'ny 17 indray. Daniela 7:17. Zao no nolazainy, ilay 4 amin'ny biby dia fanjakana 4 ety ambonin'ny tany. Mampiseho fanjakana 4 zany ireo biby 4 ireo mazava tsara ary miseho ety ambonin'ny tany. Manerana ny vanim-potoana rehetra ireo fanjakana 4 nanapaka izao tontolo izao ireo, izay nanomboka tamin'ny fotoan'andron'ny Daniela. Ary izay no antony nanomezana azy any Daniela mpaminany. Voasorotra na voaseho bibidia ireo fanjakana 4 lehibe manapaka an'izao tontolo izao ireo ao amin'ny Daniela 7. Ao amin'ny Daniela 2 kosa, izay mifanindran-dalana tsara amin'ny Daniela 7 mirazotra ireo, dia aseho amin'ny endriky ny metaly samihafa tombam-bidy indray, amafisana ihany koa ireo fanjakana lehibe 4 ireo. Nanofy sary olona iray goavana Nebokadnezara, mpanjaka amin'ny Babilôna ao amin'ny Daniela 2. Volamena ny lohan'izany sary olona izany, volafotsy ny tratrany sy ny sandriny, varahana ny fehiny, vy ny ranjony, ary vy miaro tanymanga, zay no hita teo amin'ny tongony. Dia zao no voalazan'i Daniela mikasika an'ilay lo volamena, araka ny nasehon'Andriamanitra azy. Ianao, matsy Nebokadnezara, ilay lo volamena. Manaraka anao dia isy fanjakana hafa ambany no ianao. Ary isy fanjakana 7 koa izay varahana sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra, ary fanjakana 4 dia ho mafy tahaka ny vy. Ao amin'ny Daniela 2:7 ka hatramin'ny 4 no ahitantsika an'izany fanazavana izany. Daniela 2:7 ka hatramin'ny 4. Ny fanjakan'i Nebokadnezara irery tamin'izay fotoan'izay, izay naseho an'ilay lo volamena, no mbola teo tamin'izay fotoan'izay. Izy ny fanjakana nanjaka sy natanjaka indrindra teto ambony tany tamin'izany. Efa nasehon'Andriamanitra meloa tamin'ny alalan'i Nebokadnezara, ary nampilazaina ny Daniela ny hevitry ny nofy, fa tsy haharitra ny fanjakan'i Nebokadnezara fa isy fanjakana handimby azy. Dia isy koa fanjakana handimby an'io, ary ny fanjakana 4 dia ho mafy tahaka ny vy. Nitonoany Daniela avy hatrany ny anarany anankiray amin'ireo fanjakana 4 ireo, Babilôna. Nomeny ihany koa ny anaran'ilay fanjakana izay nandrava ary andimby any Babilôna, dia ny Mediana sy ny Persiana izany. Hitantsika izany eo amin'ny Daniela 5:17 ka hatramin'ny 17. Daniela 5:17 ka hatramin'ny 17. Dia nomeny ihany koa ilay nanjera ny fanjakana Mediana sy ny Persiana, dia ny Grika izany. Ao amin'ny Daniela 5:20 sy ny 21. Daniela 5:20 sy ny 21. Ary nomeny ihany koa ny handimbin'ny Grika dia ny fanjakana Romanina. Voarakitra teo amin'ny tantara avokoa ny fahatanterahany izany, arabaky teny tsy misy tomika. Mampiseho fahefana 4 lehibe nanapaka ny fanesy an'izao tontolo izao zany a, ireo karazana vy 4 tamin'ilay sary olona ireo, dia Babilôna, Mediana sy ny Persiana, Grika ary ny Romanina. Vy miaro tanymanga no nanaraka an'izany, izay nasehon'ilay tongotry ilay sary olona, ka Eropa mizarazara no aseho tamin'izany. Nisy vato tsy niendahan-tanana na namontsamontsana ny sary olona manontolo taorinan'izay. Teo aloha zany a, ny fanjakana Babilôniana no mbiasan'ny Mediana sy ny Persiana, Mediana sy ny Persiana dia mbiasan'ny Grika, ny Grika dia mbiasan'ny Romanina, ny fanjakana Romanina
tsy afaka nisy fanjakana anankiray intsony natanjaka nandimby azy fa nizarazara dia zay no asehoan'ilay visy tany manga mifangaro teo amin'ilay sary olona maneho any Eropa mizarazara izao tontolo izao mizarazara maneho fa misy fanjakana matanjaka tahaka ny vy ary misy malemy tahaka ny tany manga raha mbola nijery ilay fahitana Nebukadnezara ary nasehoan'i Daniela ny hevitry ny fahitana teo amin'ny fotoana zay nisian'ireo fanjakana mizarazara ireo indrindra no nosy vato tsy niendahan-tanana avy any ambony any nietota teo amin'ilay tongotra maneho ny fanjakana mizarazara ary io vato tsy niendahan-tanana io dia nanamontsamontsana ny sary olona manontolo ity vato tsy niendahan-tanana ity nefa dia mampiseho an' Jesosy ilay hoavy indray ilay vato lampy mandrakizay izy no andravan'ireo fanjakana eto amin'izao tontolo izao ka ametraka ny fanjakany maharitra mandrakizay tanteraka avokoa rehefa aminan'in'ireo tsy nisy diso na kely azy eo amin'ireo fanjakana mizarazara no misy antsika amin'izao fotoana izao ny fahatongavan'ilay vato sy ny endahan-tanana sisa no andrasantsika tahaka ny nahatanterahan'ireo teo aloha rehetra zay ny tsy maintsy hahatanterahanyity faranyity zay maneho ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela hamarana ny tantarany fahotana sy ny vokany ary anangana fanjakana tsy ho rava mandrakizay amin'izao fotoana izao dia miezaka Satana hanakivy ny olona na handiso zany fahamarinana lehibe zany aoka tsy ho voafitaka Satana fanondrony indray isika tahaka ny namitany any Adama sy Eva tsy maintsy ho avy Jesosy ny mahatonga azy ampiemotra ny fiaviany dia satria maro ny olona tia no tonga ny fibebahana anisan'izany ianao tsy maintsy ho avy izy ny fahamantarana rehetra no lazainy Jesosy fa maneho ny fahakekezany dia miseho amin'ny antsipiriany avokoa azonao vakinao amin'ny baiboly zany dia azonao jerena tsara amin'ny vaovao sy ny toejavatra maneran-tany ka dia manasa anao zay hiomana amin'izany toejavatra lehibe tsy maintsy iseho izany Jesosy dia nilaza fa ho avy tahaka ny fiaviany mpangalatra izy zany hoe ho avy tampoka izy amin'ny fotoana izay mahavariana ny olona indrindra no hiaviany tsisy mahalala n'izany fotoana izany fa ny anjarantsika dia miomana isan'andro mitoizantsika ny fiarah-mianatra ny manaraka fa dia eto ambavaka ny fahafahanao miomana isan'andro amin'izany fiaviany Jesosy tsy ho ela izany sody fafana hatanzao ny sanatrakamilu matsindritsindry okely alo ny fo mialina hadiva ny masoandro hiva molo fenomana ny hoave tsy hoelintsony aza mamohy fole retsy fa ny ratsy olasana hoavylay tsy malole retsy ka hilaozy ny fasana Satana mandrovy tsy veretsy no ekena ho namana aleo izy ankavile retsy fa isika ankavanana raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko voaziny matory tamimbaky fo ilazalazao fa hoavylay tsy to hoavy tsy hoela hakireo tavela
hitahiry solitra fidraisa mavitsy hoelintsony aza mamory fole retsy faniratsy molasana hoavylay tsy mbalole retsy ka hilaosy ny fasana satana mandrovitsy veretsy no ekena ho namana aleo izy ankavile retsy fa isika kavanana ny feon'ny fanantenana Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 aza misanatra iny tsaralo entomoramorandro mandratra fo aoka tsy hirona rasendra voadona nyeto antany anye toy zany fona avye hoavitsy hoelintsony aza mamory fole retsy faniratsy ho lasana hoavylay tsy mbalole retsy ka hilaosy ny fasana satana mandrovitsy veretsy no ekena ho namana aleo izy ankavile retsy fa isika kavanana alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana dia miarahaba anao indray ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay atao anatin'ity fianarantsika baiboly mitohity mialohan'ny dirantsika amin'ny loha hevitra antony resadresakintsika ary aloha dia manasanao zay hivavaka rainay eo zay ny an-danitra misaotra anao zay meno fotoana meno fanapaha-kevitra tsara ny iara-ianatra ny teninao enao hitanay ahitanay fifaliana sy fiainana tsaratsara kokoa ary fiainana mandrakizay mihitsy ane ny fiarahanay aminao sy ny fiarahanao aminay amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany amen. Ny loha hevitra hodiniantsika anio indray zany dia ny hoe fiainana voarafitra Andriamanitra. Iza mandrafitra ny fiainanao, voarafitra iza ny fiainanao. Ohatra ho alaitsika tahaka voalohany ary izy indrindra ny tena ohatra lehibe indrindra dia ny fiainan'i Jesosy izay fiainana voarafitra Andriamanitra. Fiainana efa voasoratra 100 taona talohany nahaterahany. Nitoetra teo ambany fitarian'Andriamanitra hatrany Jesosy satria niverina tao an-tsainy mandrakariva izany toe-javatra izany. Izao mantsy nambaran'i Kristy ary tsy manao na inona ho ahy aho faraky nampianarin'ny raiko aho satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izany ny voalaza ao amin'ny Jaona 5 ny 9:20 sy ny 9:7. Jesosy izany niaina fiainana voarafitry ny drafitr'Andriamanitra. Izany hoe efa nanaovan'Andriamanitra drafitra mialoha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy talohany naterahany, ary manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay avokoa Andriamanitra. Fantany fomba anatanterahany isam-batan'ny olona amintsika ny faniritsika lalina ary aza hontsika fiainana feno. Tsy dia azo ny lehilahy ray antsoina hoe ray antoka tsara hoe anaiky ny drafitr'Andriamanitra izy, fa rehefa niatrika fanapahan-kevitra lehibe momba ny sekoly tokony hidirany kosa nefa izy dia izay vao nandray ny fanapahan-kevitra voalohany teo amin'ny fiainany hikatsaka ny taridalana avy any ambony manoloana ny zava-misy. Nivavaka nandritra ny andro maro iray ary niezaka ny ainy izay mety ho valiny.
taoriana kely vo hitany mazava tsara ny antony nahatonga azy andray ny safidy faharoa zany hoe oniversite zay tsy de mandany vola loatra kanefa sady lehibe ny tsy manavakavaka. taoriana kely nanomboan'ny fianarana no ny fakazarany tamin'ny kristiana mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ. Izy io dia fikambanana mpanao asa fitoriana ho an'ny Kristy eo anivon'ny oniversite. Tena nanova tanteraka ny fiainan'ny ray ny fanandramana ny rahany tamin'izy ireo tao anatin'ny 2 taona. Rehefa nanao jeritodika iray amin'izao fotoana izao dia mahatsikaritra fa tamin'ny fotoana ny atrihan'ny fanapa-kevitra lehibe ka nikatsahany ny taridalana avy any ambony no nanokafan'Andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainako hoy izy. Dia mipetraka izany ny fanontaniana manao hoe ahoana ary arak'izany no ahafantaranao ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mitaridalana amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa Andriamanitra na manakaleban-driatsikivy. Ohatra hoe mitaridalana antsika amin'ny alalan'ny Baiboly izy ohatra. Satria izao ny voalazan'ny Salamo ao amin'ny Salamo 8:5 manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany hoe boky mitaridalana mihitsy zany sady fanilo ny tenin'Andriamanitra. Manavao sy manome saina antsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Romana 12:2 sy ny Salamo 8:20 ny 9:7. Ny fotoana tsy miovaova anaovana fandiniana soratra masina tahaka an'izao ataontsika izao zany ary atao am-bavaka no anisan'ny fomba tsara indrindra hitariana ny fiainantsika ho amin'ny lalana tena izy. Ankoatra ny Baiboly dia anisan'ireo mitaridalana antsika ny trangan-javatra avy any ambony. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny trangan-javatra baikoniny avy any ambony koa Andriamanitra. Mpiandrondro tsara no anehoana tsara azy ao amin'ny Salamo 7:20. Mitondra ny ondro ny hoeny amin'ny tany lemaka sy any amin'ny korindrano misy vatovato ny mpiandrondry. Vita ny manao izay azahoan'izy ireo soa ary mianatra zava-baovao hatrany izy ao anatin'ny fanandramana rehetra lalovany. Manana mpiandrondro izay mitoetra mandrakariva eo akaikitsika isika ry mpiaino namana. Ary anisan'ny fomba fahatelo azontsika tany isaina ihany koa ny amin'ny fitarian'Andriamanitra antsika lalana dia ny hoe ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny fo. Ny olombelona tsirairay avy dia samy manana ny fony ary amin'ny alalan'io fo ihany koa no hitarian'Andriamanitra lalana ao antsika. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny fitenenana ao anatin'ny feo fieritreretantsika ihany koa mantsy Andriamanitra. Afaka manokatra ny maso ny fotsika ihany koa ny fanamasina araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 1:5-7. Arakaraka ny anamafisantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany no ahafahan'Andriamanitra mitarika antsika. Volavolainy avokoa ny fihetsepontsika ao anaty ao, ny eritreritrintsika ary ny fahaizantsika mandanjalanja mba hahitantsika mazava tsara ny dingana manaraka tokony ho arahantsika. Manahoana ary ny tokony hirindrany ireo taridalana tsara ireo. Marina tokoa fa azonao atao milaza hoe miaina fiainana tarian'Andriamanitra ianao kanefa mbola tena manaraka ny foronanao sy ny fihetseponao ihany. Izany mbolazan'ny Obolona 12:15. Tokony hifanaraka amin'ny fampianaran'ny Baiboly ny fihetsepontsika. Tsy maripototra ny filazana hoe mitarika antsika Andriamanitra raha tsy mirindra tsara ireo taridalana telo voalaza teo aloha. Andeha ho raisitsika ny ohatra momba ny Jack. Manana vady mahafinaritra sy zanaka roa izy kanefa mbola miaraka amin'ny vehivavy hafa any ambadika any. Izao no nambarany tamin'ny namany. Efa nentiko ambavaka izy io ary tsapako fa tena sitrapon'Andriamanitra. Mazava fa ny fihetsepon'ny Jack sy ny fahatsapany ao anaty no nandavo azo tany amin'ny lalandiso no heveriny fa avy any ambony izany taridalana hiarahana amin'ny vehivavy hafa izany ka dia tsy mba nijery kely izay nolazain'ny Baiboly momba ny fijangajangana koa izy. Ny Baiboly izay lalàna sy teny vavolombelona no taridalana manam-pahefana sy mpitsara faratampony mamaritra ny zavatra tsara. Isaia 9:20. Tsy tsokony avelantsika hitarika antsika hivaona amin'ny fitsipiky ny Baiboly mihitsy ny eritreritra na tranga izay heverina fa tao avy any ambony.
natoinona fomba hitarian'andriamanitra anao azy dia manekenitra avitr'andriamanitra. Rehefa tonga nakafanahany Jesosy tany anefitra ny devoly dia izao ny nambarany: koa satria efa hitanao melony sorona feno fanaintainana izay efa nomaniny rainao anao, dia omeko eo an-tananao izao tontolo izao, miaraka milaza, miaraka amin'ny arena ary fomba fiainana feno fiadanana tokoa. Nampiasa teny tao amin'ny soratra masina mihitsy Satana Kaleba Andriatsikivy mba handavonan'i Jesosy. Ny teny hoe voasoratra hoe ao Matio 4:1-11 izay teny voasoratra hoe izay foana nefa no nentin'i Jesosy niady tamin'ny Satana. Anisan'ny lesona ray lehibe azontsika ianarana tao amin'ny fiainan'i Jesosy izany ny fileferana eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny fahoriana lalina tao Getsemane aza Jesosy dia nika mafy izy nanao hoe raiko, raha azo atao dia aoka hoe sorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Voalaza ao amin'ny Matio 5:20-7 izany hikika nataon'i Jesosy izany. Izao ny teny farany lazain'i Kristy talohan'ny nahafatesany, tao aorianan'ireo 3 taona nanaovany asa fanompoana, ny velomany isan'andro araka ny drafitr'Andriamanitra. Jaona 7:7 vita. Tena niteny tokoa Jesosy hoe feno sy tanteraka kehitriny ny fiainako araka ny drafitr'Andriamanitra. Izany hoe rehefa manomboka mandreny feon'Andriamanitra amin'ny teny araka ny teniny sy ny trangan-javatra avy any ambony ary ny zavatra tsapanao mivantana ianao dia afaka mianatra manaiky ny fitariany amin'ny fomanontolo amin'izay. Afaka mamantatra ny fifaliana ao anatin'ny fiainana voarafitra sy tarian'Andriamanitra koa ianao. Nanana drafitra momba ny fiainan'i Jesosy Andriamanitra. Manana drafitra ihany koa momba ny fiainanao Andriamanitra. Ekeo izany fa hitondranao amin'ny fiainana mandrakizay. Mifarana amin'ny fiarahantsika mianatra androany, mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany. Hivavaka nefintsika hamarana anazy. Renay izay ny an-danitro mazava aminay ny drafitra momba ny fiainan'i Jesosy izay efa voaomana talohany nanorenana izao tontolo izao. Tonga tety izy ary namonjy anay, nafony ainy teo amin'ny azo fijaliana. Saotranao koa izay satria manana drafitra ho an'ny fiainanay tsirairay avokoa ianao. Na dia indraindray izay mieritreritra fa tao kely sy bitika eto amin'ity tany ity ary tao tsisy pahita, nefa dia hitanao izay ary manana drafitra famonjena anay tsirairay avy ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Ampio izay mba hifikitra amin'izany tombontsoa lehibe izany, anaiky ny fipetrany famonjena, ampilefitra ny sitraponay amin'ny sitraponao, angatahanay ny fitarian-dalan'ny fananao masina mba ampahitanay miariary nyzany fitiavana izay te hamonjy anay izany. Jesosy io tario amin'ny lalan'ny famonjenao izahay, aza velo voafitaka ilay fahavalinao izay tsy mihevitra afa-tsy ny fahaverezanay. Dia taio ny mpiara-mianatra rehetra, mety izy ianao ampahery ny tsirairay avy, ataovo hopakamamy ny teninao izahay Jesosy eo, satria tsy misy azonay anteherina eto amin'ity tany ity. Dia mangataka aminao mba hitahireny mandrakariva ao amin'ny fahasalamana ary mba ho tafaona indray izay amin'ny fotoana manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Sento pouco e
diadiavikio tompo sakano tsy ho tanteraka fa ekeko izay sitraka tarika hanitry Kristy akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana ilay feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata miarabanao tonga sosa sady faly iary anatra ny soratra masina aminao ny tompony hoe aniraka ny fanainy eo aminao ka hanazava ny sainao mampody ny fo amin'ny andro farany mampody ny fo amin'ny andro farany io no lohahevitra iarahantsika mianatra eto mandritra ny andro vitsivitsy lohahevitra farany hodiny antsika io ao anatin'ny andiany ny rahantsika nianatra teto mikasika ny tokantrano sy ny ankonana andeha hiara ivavaka isika rainay izay ny an-danitra misaotra anao no ny famindram-po sy ny fiantrana mbola mahavelona anay toy izao ary mbola afaka miresaka aminao zahay mamela ny elokay diovy ny fonay sy ny sainay ary irao ny fanahinao masina mba ampianatra ny sitraponao dia misaotra anao izay mamaly ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
mampody ny fo amin'ny andro farany. Ny tsienjery dia mifandraika tsara amin'ny olo-hevitra io ary voasoratra ao amin'ny Malaki 3:4 sy 7. Ny tsienjery dia mifandraika tsara amin'ny lohateny voasoratra ao amin'ny Malaki 3:7 sy 7. Malaki 3:7 sy 7. Izao mivakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro zany iraka ny lipa-minano aminareo dia mbola tsy tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady matahotra, ary isy hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny foniny zanaka ho amin'ny ray. Fandrao avy aho hamelin'ny tany amin'ny fandringanana. Averintsika. Indro zany iraka ny lipa-minano aminareo dia mbola tsy tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady matahotra, ary isy hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary ny foniny zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao avy aho hamelin'ny tany amin'ny fandringanana. Indraindray tokoa mahafinaritra ny fiainantsika. Tomborindra tsara ao tokantrano ao misy tsikitsiky, fifaliana. Indraindray kosa nefa tsy mahafinaritra, fanohitra amin'izany. Indraindray to mafiorina ny ankonantsika, to hoe tsy saraka izany mihitsy. Fa indraindray kosa to efa eo an-dalam-paharavana. Izany no antony tsy maintsy hitazonantsika mafy ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy mifikitra amin'ireny teny fikasana ireny amin'ny fontsika sy ny fanahintsika ary amin'ny herintsika rehetra isika. Ary amin'ny farany dia ireny teny fikasana ireny ihany no an'ny fanantenantsika. Fanantenana mahafinaritra nefa izany. Eny feno teny fikasana tokoa ny Baiboly. Azosika hitokiana ireny teny fikasana ireny rehefa mafiorina ny ankonantsika. Ary mbola azosika hitokiana ihany koa rehefa to eo an-dalam-paharavana ny ankonantsika. Azosika hitokiana ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, na ho an'ny tenantsika, na ho an'ny havantsika, na ho an'ny ankonantsika, eny, na ho an'ny fiangonantsika ihany koa ara. Andalina tantara sy teny fikasana ary fanandramana vitsivitsy ao amin'ny Baiboly isika mandritra ity lohahevin-dehibe ity. Hiezaka hisintona lesona ho antsika amin'izao fotoana izao isika eo am-pandalinana ireo tantara sy teny fikasana ireo. Satria na iza ianao na iza, ary na aiza misy ianao, na inona dingam-piainana misy ianao ankehitriny, dia tsy salasalana fa manana tolona ianao, manana tahotra ianao, ary manana tebiteby ianao mahakasika ny fiainanao manokana, mahakasika ny fiainan'ny tokantranonao ihany koa, eny mahakasika ny fiangonanao. Soa ihany anefa fa mahafantatra ny olantsika, ilay mpahary atsika, ilay mpahary izay ivavahantsika, ary tsy mahafantatra ny olantsika fotsiny izy, fa manana drafitra, manana vahaolana entina mahana ny olantsika tsirairay avy. Fantatrao fa mahalinanao izao lohahevitra izao. Noho izany dia mivavaka izay mba hoeto tsy tapaka ianao hiaraka aminay, hiara-andalina izao lohahevitra izao aminay isan'andro, dia mametraka ny veloma mandrapitafandray tompo. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.